Ampifaniana ry havana malalana zontsika miona toy izao fa mpizara mofinaina hatrany indrindra mamaraparana ny amin'ny lohevitra banjintsika amin'ity volana janary ity. Ko aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana. Afian'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Talata 30 janoary 2024 imanjinantsika lohevitra manao hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Anahatranao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza na arinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera na arinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony iderainy indrindra, ary sakatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy iderana isanao amin'izay mandimby azy, sy anambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao magaga no sanitsainko. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Amen.
mivavaka isika. Raha tombo Andriamanitra io, Andriamanitra miasa sy mpamonjy ianao. Misaotra anao zay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay fa afaka mivelona amin'ny filoana anao, ary afaka mijoro vavy nombelonao ny amin'ny asa anao zahay. Midera sy mankalaza, mame voninahitra narinao masina zahay. Tompo, be ny fahatsoanay, ko mifona aminao, mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Fa namasino, midira teny atinay raha siaino sy andray ny afatra tsara avy amin'ny nofonainy zahay. Mitenena Tompo, voninkainanao zahay, naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay ny vavakay. Amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao filazantsara araka ny Lioka. Lioka 4 ka ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 30. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao obolan'izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaume dia mba hataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitsahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro mitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho any amin'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho an'izay vehivavy mpitondra teny. Ary maro miboaka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nidiovina dia iray akory aza, fa Namana sy Riana ihany. Dia tezy roatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre zany, ka nitsangana izy dia naroka azy hiala tao tanàna, ary nitondra azy ho any tampony avoana ny orenan'ny tanàna mba azerany amin'ny anjana. Nefa izy namaky teo voany ka dia lasa nandeha. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao trano ny fiadanana. Nofinaina vakina tamintsika teo ravana Andrika 4:13 dia milaza ny verenany Jesosy tany Galilea sy nitoriny teny tao amin'ny Nazareta tanàna manenana. Naneo eto Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy mpamonjy izy ka miasa amin'izay mino azy. Miasa amin'izay mino azy. Dia hoy ny 17 izay renay fa nataonao tao Kapernaume dia mba hataovy eto amin'ny taninao koa. Fantatra ravana fa Jesosy Kristy dia lehibe tao Nazareta. Saratra tamin'ireo fianakavian'i Jesosy sy ny mpiara-monina taminy ny mahamesy azy. Naniry ny anaovan'i Jesosy fahagagana tahaka ny nataony tany Kapernaume vahoaka tany Nazareta. Tsy nanao izany anefa Jesosy satria tsy nino azy izy ireo. Noho izany, izay rehetra tia hita fahagagana sy asa mahagaga avy amin'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy mino azy aloha. Amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany no ahitana zava-mahagaga avy aminy. Tsy azo terena hanao asa mahagaga Jesosy Kristy. Raha ilay olona maniry tia hita izany tsy mino azy akory dia niseho izany. Ary izany nitomana antsika hinan'i Jesosy Kristy mba hahitantsika ny asa mahagaga ataony riavana. Zava-dehibe ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Fankatoavanao azy, fanekenao azy tompom mpamonjy koa. Fa izao, Jesosy Kristy mpamonjy izy dia izao mamonjy izao tontolo izao. Mamonjy izao tontolo izao. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ny 20. Rehefa tsy nentina hanao asa mahagaga tao Nazareta Jesosy sady narahany fanazavana miendrika fampianarana momba ny nataony Elisa sy Elia, dia tezitra izy ireo. Ary ny antony hiteraka izany fahatezerana izany dia fiheverany vahoaka fa ny jetilisi indray ny tao tiany Jesosy mihoatra noho ny fianakaviany sy ny tanàna ny aviany. Ho antsika kosa riavana, ao kosa rona mandrakariva, fa planin'Andriamanitra ny hamonjy izao tontolo izao, ka aza tezitra amin'izany. Ary maneke ihany ten'Andriamanitra entin'i Jesosy Kristy. Ao ka tsy ianao ihany no henon'i Jesosy Kristy, nefa ianao tsy mba nisaina izay lazay. Henony teniny, na dia fanohatra amin'ny fisainanao aza, ahitanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ravana malala, andeha vavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny nofinainy, nomenao anay izay nilazana Jesosy fa mpamonjy ianao ka miasa amin'izay mihinanao ary mamonjy izao tontolo izao. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay velomanay ta io izany, ary dia isiaro ny ankonana misy anay sy aneo ny voninahitra ao trano ianao. Tompo emeo asa ireo mitady izany. Tompo mivavaka aminao izay, andreo marary mila ny vavakay. Hoatrehanao Jesosy Kristy izany, ho kasihinao izany, hanala ny nofo sy ny aretina rehetra,
toan'ny asa fitsabony atanjao ireo azony manjo ampio mareo sikolona sy sahirana vao ny olana menjady aminay mitasiany amin'ny azakazaka ataonay ka ampiarezonao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay taio ny fianarana ny fitaizana ataonay tompo taio ny firenenay eny avoty aminaran' jesosy Kristy mpamonjy anay zay zay vavahanay ary dia izany vavaka izany aperaka eo amin'n'anatrehany Jesosy Kristy mpamonjy anay miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe ranay eo izay ny an-danitra ao masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony anio izy anina sahaza aonay ary mamela ny elikay tahaka namelana izy meloka taminay ary azo mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrana totranaran'i Jesosy Kristy. Hitasiaranao reny tompo ijerinao ankamoram-po aneny tompo ka hiantra anareo handray anareo amin'ny kazavam-po aneny tompo ka meanareo fiadanana amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.